taorian'ny taona 520 dia niditra sy nanafika hatrany amin'ny faritra tsy miety ny sistan'ny merina ny faritra alaora sy ny faritany bezanozany manontolo ny mpanjaka Andriamandiso arivo. Nanenika ny Madagasikara ny lazany nandohetra sy faditseranana tamin'ny avokoa ny merina ny sianaka ny bezanozany. Nampitandrina ny andrian'ny tompony merina ny mpanjaka ny sakalava fa ho ataon'ny tany mena, zany hoe mirehitra i marovatana moedratrimo raha tsy manafaka ny Andriamasina valona izay nogadrainy 7 taona i andrian'ny tompony merina. Nametraka ireo zanany efa da teo amin'ny fitantanam-panjakana mantsy ny mpanjaka Andriamasina valona tao i merina dia ity zanany andrian'ny tompony merina napetrany tao amboedratrimo ity no tsy faly fa te hahazo ny fanjakana manontolo. Nandefa iraka tany amin'ny mpanjaka ny sakalava tao boiny izy mba hanampy azy amin'izany faniriany zany kanefa io fampitandremana io no valiteny azony. Voalazany tantara fa namidy ho andevy mihitsy Andriamasina valona rehefa tsy nanaiky ny terina taon'ity zanany ka tamin'ny vola 7,000 piastra voaangony mponina no nanafahana azy ary ny sakalava no nanavitra azy ka nahafahan'ny verina teo amin'ny fanjakana. Anisan'ny nanamarika ny fanjakany Andriamandiso arivo ihany koa ny fanampinana ataon'ireo kapiteny sambo Amerikana anankiroa Frederick Phillips avy any New York teo anelanelan'ny taona 520 sy 1700. Efa mpiara-miombonanto karabarotra tamin'ny Andrianday fotsy ray ny reto vahiny izay tsy nahalala fa efa nodimandry i Andrianday fotsy. Tonga izy ireo mba hividy sy hitondra ireo entana sy olona voango natao menabe kinanjo no roahany Andriamanitra arivo satria no everiny fanamono andrainy tamin'ireo toka maro be nomeny azy. Dia izao ny fampiraharaha tamin'ny Andriamandiso arivo izao rehefa avy ao Nouveauté fiandrasan'izy ireo entana. Nangataka vatan-dehilahy Amerikana misa 20 avy amin'ireo sambo ireo i Andriamandiso arivo mba hanampy azy hanafika tanàna lehibe maro teto amin'ny nosy sy ny manodidina ny lakan-dranon'i Mozambika. Voasoratra fa mihoatra ny 9,000 ny olona novidiana sy ny taterin'ireo Amerikana tamin'ny fanafiana voalohany izay natakalo vanja 2 na 3 barika sy basy vitsivitsy. Ny fanaraka ny mpanjaka Andriamandiso arivo sy ireto kapiteny sambo fa raha mitoetra eo an-toerana ireo 20 lahy dia mety ho tsaratsara kokoa ny vokatra isan-taona iverenan'ny sambo. Nisy tamin'ireo Amerikana ireo no nijanona teo an-toerana mihitsy ny andry ny fiverenan'ny sambo amin'ny taona manaraka mba ahazona antoka ny fahabetsahany entana sy olona voangony. Zay resy malemilemy dia baboina katoko salamizay. Zay resy malemilemy dia tonga ny mpividy avy any dia aondrana atsamboka mandeha any apita lasa avitra mihitsy erany tontolo zao hatrany Amerika sasany karazana mbola misy tarika gasy aza any Amerika misy izay varotr'olona zay. Voasoratra fa samy faly sy afa-po tamin'ny varotra ny fanaovana na ny fanjakana sakalava na ireto Amerikana ary ny fanampy ihany koa tamin'ny fifehezana ireo antalaotra sy ireo vazia mba hatrany amin'ny elodranony boeny ka hatrany amin'ny elodranony mahajamba. Mety tamin'ireo olona ireo na tamin'ireo naondra ny anglisy tany Amerika teo anelanelan'ny taona 520 sy 527 no lasa mpamboly tany Virginia, Carolina Atsimo sy ny sisa. Nisy tamin'ireo Malagasy namidy ireo no nivimbina vary akotry ka namboly zany tany Carolina Atsimo ary mandraka kehitriny nilazan'izany varomeny zany any Amerika antsoina hoe Caroline Gold Rice izay voalaza fa masomboly tonga voalohany tao amin'ny seran'atsambon'ny Charleston any Carolina Atsimo tamin'ny taona 520. Andriamandiso arivo no nahavita nandrombaka tany maro sy midadasika manomboka eo manamboly ka hatrany sambrano. Izy no mpanjaka voalohany tao boeny nanjaka nandritra ny 30 taona. Nandimby azy ny zanany Andrianamboninarivo izay nonina tao B7 tanàna ankaiky ny Trongay tanàna andrainy. Nanamafy ny fanjakany boeny izy ary nanitatra ny fanjakany hatrany amin'ny elodranony Antogile. Niteraka efatra mianada i Andriamandiso arivo ka rehefa niambo izy ny taona 720 dia ireo 3 lazanany no tsy nifanaraka ka nampizarazara ny fanjakana tao boeny ho boeny andrefana. Nanana ny Mahabo renivohitra, boeny tsy nanana ny Betsioka ho renivohitra, Andrianevanarivo faralahy kosa dia ny anavaratra. Ny halefitsy kelikely ny hery sy tanjaky ny fanjakana sakalava tao boeny nanomboka teo satria niady sy mifanafika matetika ny tarika ireo mpanjaka 3 mirahalahy ireo. Teo amin'ny faraparan'ny taonjato faha 17
raha tsy milao na raha maro manompo izay mpanjaka ny betsy misaraka dia nitady fihavanana sy fiaraha-miasa tamin'ny Andrianarivo ary nanao fanekena mihitsy eo amin'ny varotra izay nataony. Noresahany raha tsy milao ny printsy tao Vatomandry mba hifehezany tanteraka ireo seranana any Atsinanana sy ireo mponina amin'iny faritriny. Indrindra ny varotra sy ny takalo ataon'ny mponina amin'ireo jiolahin-tsambo avy amin'ny firenena maro izay nanorina ny tobiny tao amin'ny nosy Sainte-Marie na nosy Bora. Nanakalvary, omby sy andevy tamin'ireo jiolahin-tsambo Eropeana ireo tokoa mantsy ny mponina tany Atsinanana mba ahazona basy sy entana vaovao. Tsara ho fantatra ny fanekem-barotra nataon'ny Ratsimilao tamin'ny Andrianarivo mpanjakany boiny ka nanomezany mpanjaka sakalava azy ny zanany vavy ho vadiny dia i Matavy. Nisy ny fiaraha miombonantoka teo amin'ny rotonta indrindra fa tonga piray anaka tamin'ny fokon'Andriana maro seranana zafim-bolamena i Ratsimilao tamin'izany. Natanjaka ny fiarahan'ny sakalava sy ny betsy misaraka ka nahavory sambo sy lakana hatramin'ny 500 mahery handrantolona ny amin'ny nosy Comore hamidy amin'ny Eropeana. Tao amin'ny ilodranony Antogile ny fiaingana, niotra ny babaomby sy nandalo tao Nosy ary tonga tany Comore. Tsy nitobim-barotra tany andrefana ihany ny teo ambany fahefan'ny mpanjaka sakalava Andrianarivo fa nisy faritra hafa koa toy ny tao Antogile. Ary voalaza fa nanao fanekena izy nanolotra ny nosy mangabe ho an'ny Frantsay ny taona 277 niaraka tamin'ny Termite sy de Castillon.